Hoany zany no nanokafana ny fomba ofisialy ny assise nationale misika manosy fikaonan-javapirenena izy io nandravonana ny fehinkevitra izay atao sakafitra. Marobe ny olana mpampianatra, matetika ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina ihany no mamoaka ny hevitra fa tamin'itindreny toraka aty zany ireo mpampianatra avy lavitra, misy ny avy any Maroantsetra, misy ny avy any Sofiniranotongo, ao ny avy any Beko, Fort Dauphin, avy any Antsinanana, Andrefana, tonga avokoa. Miahy teny izy ireo mitondra an'izay sosokevitra sy ny fanatsarana ny fanabeazana zany. Rehefa ny 3 andro zany manao tantarana izy io. Zay maniry hoe ao anatin'ny 3 andro zay vita fehinkevitra anankiray ny olana izay iainan'ny mpampianatra manerana ny Madagasikara. Manoloana ny olana misy teo aloha ny sery fampianarana no nahoana mety zotra ny sy metotoy izay resaka izay ao aorian'ity Rehefa ny fantena mipetraka manoloana ny tonontolona izay nataon'ny mpampianatra. Raha tsorina moa zany ny vokatra azo tamin'ny tolona natao dia tsy nahafa-po. Tsy afaka hiteny zany na ny mpitondra na ny mpitaky hoe nahafa-po. Fa iny moa zany nisy, iny ny vita dia nataona isotro ranona koa ilay izy izay kely azo mandandray. Fa ao anatin'ity assise ity zany hamaritra rafitra vaovao zay hoe inona no stratégie, inona ny paikady hoentina manoloana ny fanosana ny tolona iny. Amin'ny zoma moa zany journée mondiale des enseignants mamarana ny fotoana lehibe io zay dia mino fa misy fehinkevitra hoe inona zany no toy ny tolona iny, hanao ahoana ny stratégie hitondrana anazy, mahampianana raha taona gazety fa raha ohatra ny fotoana iny.